mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Fary-miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny lesona ho an'ny lehibe amin'ity anio ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola meny tompo-taona indray fahana mandinika ny ten'Andriamanitra. Aloha andirantsika ny amin'ny lesona anio dia vavakantsika. Ry Andriamanitra tsara ny izan-danitra mbola misaotra anao izay satria mbola nomena izao fotoana izao indray fahana mandinika ny teninao. Mangataka aminao izay mba mbola volany mandrakariva ary koa mbola zava-tsoa ao anatinay. Ka ny teninao anie ambelombelona fanantenana mandrakariva sy famarinana amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe tafiditra ny planeta tany. Toy ny lesonantsika omaly izay mikasika ny famitahan'ny losifera. Raha namorona ny tany Andriamanitra dia nataony tonga lafatra izany. Ny Baiboly dia milaza fa hitan'Andriamanitra hoy izay rehetra nataony ary indro tsara indrindra izany. Tsy nisy peti-pahotana na ratsy, na taiza hoe na taiza. Kanefa nomen'Andriamanitra ny Adama sy Eva koa ny fahafaha misafidy, tahaka an'izay nomenan'ny losifera. Tsy te hanana robot na hoe milina eto tany Andriamanitra, toy ny tsy ny naniriany hanana milina ihany koa tany an-danitra. Raha ny marina, nanao an'izay hahatonga an'izany fahafahany izany ho hita mazava izy. Namboly hazo tao amin'isay izy, izay nantsoina hoe hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. No hazavainy tsara tamin'izy ireo ny momba an'izany satria tiany ho azo antoka fa fantatr'izy ireo ny fananany safidy. Nanantona an'ilay hazo Satana, raha nitarejetra teo Eva, dia izao no lazainy taminy, tsy ho fatotsy akory ianareo izy fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro hihinananareo azy dia hahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo hahalala ny tsara sy ny ratsy. Raha mihinana an'io hazo io ianao dia hiditra amin'ny tontolom-piainana vaovao, hanana fientanentanana ianao, halala ny fientanentanana izay tsy mbola fantatrao hatrizay ianao izy. Ry Eva manafinjavatra aminao izy Andriamanitra, raiso ilay voankazo voarara dia hano. Rehefa nanao an'izany safidy izany Eva, ary avy eo Adama dia nanokatra varavarana izay nirian'Andriamanitra hakatona mandrakizay izy ireo. Varavaran'ny fahotana izany, ny varavaran'ny fijaliana, ny varavaran'ny ratra-po, ny varavaran'ny aretana sy ny varavaran'ny fahafatesana. Raha ny maha-izy azy no jerena, ny fahotana dia fikomiana amin'Andriamanitra. Mitarika ho amin'ny fisarahana amin'Andriamanitra izany ary satria loharan'ny fiainan'Andriamanitra dia mitarika ho amin'ny fahafatesana ihany koa ny fisarahana amin'Andriamanitra. Mahatonga orooro, mahatonga tebiteby ary mahatonga aretina ihany koa izany. Raha ny marina ny fijaliana eto amin'ity tontolontsika ity dia vokatry ny fiainana eo amin'ny planeta izay ravan'ny fahotana. Tsy midika tsy akory izany fa isaky mijaly na isaky ny marary isika dia satria avy nanota. Ny dika kosa izany fa ny tsirairay avy amintsika dia tratry ny vokatry ny fiainana eto amin'ny planeta izay simba ny fahotana. Ary izany no mahatonga antsika mila famonjena avy amin'ny Kristy satria izy irery ihany no loharan'nym-piainana. Raha ny fahotana no mahatonga ny fahafatesana sy ny fisarahana amin'Andriamanitra dia Jesosy Kristy kosa no mitondra fiainana sy fiombonana amin'Andriamanitra.
izay manana ny tompo any no manana ny fiainana noho izany dia izany no andrisihana antsika hanovo hery sy hanavao manjakariva ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra isanandro ka tsy aro fa Kristy irery ihany no mahavoavonjy antsika. Amen. Hitanay tsara indrindran-danitro mbola misaotra anao izahay ny amin'ny lesona izay nomenao anay io. Mangataka aminao izahay Tompo mba ho hazavaonao anatinay mandrakariva ka hankala ny fahotana izany izahay satria izany ihany koa no manalavitra anay aminao. Ampio izay amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba hifidy ny tsara mandrakariva dia ny andany aminao ary koa hanavao ny fifandraisanay aminao ka ahafahanay manalavitra ny fakapana sy ny ratsy rehetra. Anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isanandro.